pejy hafa tanteraka kosa indray efa mampaneno lakolosy nilaza ny fitsipahan'izy ireo ny tale général ny APMF vaovao ny solidarité pour la défense des intérêts du monde maritime. Mbola tsy nahazo valo mafapo avy amin'ny fanjakana izy ireo hatreto ka nanapa-kevitra iroso amin'ny fitokonana fanairana. Anatanteraka fitokonana fanairana ny sehatry ny fitaterana an-dranomasina ny talata 7 aprily ho avy zao. Efa nanambara moa ny firaisan-kina ny mpiaro ny tombontsoan'ny tontolo an-dranomasina na ny solidarité pour la défense des intérêts du monde maritime fa mitsipaka ny tale général ny APMF na ny agence portuaire maritime et fluviale izay notendrena farany teo no ity farany tsy teknisianina avy amin'ny sehatry ny tontolo an-dranomasina. Ny valandresaka nataona ireny dia efa indro zay dia efa taratasy tamin'ny tompony andraikitra hoe mba jerevao akaiky io fanendrena ny tale général io satria tsy manana le critère zany afahana mitazona anao satria tsika misy critère napetraky Naomi hoe zany poste na tale général zany ka tena poste hautement technique nefa manana traikefa amin'ny ranomasina ary traikefa ela be ny tokony mitantana an'io tontolo ranomasina tsika nefa marefo tsy misy firarahina hatramin'izao dia nametraka izay hoe rehefa tsisy valiteny avy any am-potoana dia voatery zahay zany rehefa nivoro ny mpikambana atao hoe anao fitokonana fanairana. Ny 700 ny entana afarana dia miditra eny amin'ny seran'Atsambo avokoa ary taterina an-dranomasina. Mitana andraikitra lehibe arak'izany ny tontolo ny fitaterana an-dranomasina izay tsy tokony tsinontsiniavina. Tokony isy ny audit ataon'ny organisation maritime internationale tsy hoe rano fantatra ijerena raha manaraka ireo fepetra iraisam-pirenena takina ny firenena iray. Voalaza fa ny tale généraly ao amin'ny tontolo an-dranomasina dia tokony manana fahalalana lalina mikasika ny sehatra an-dranomasina ary mahafehy tanteraka ny fandriampahalemana an-dranomasina, ny fitantanana ny loza, ny fiarovana ny sehatra an-dranomasina raha tsy laza afa-tsy ireo. Raha toa ka misy ny lesika hitan'ny OMI na ny organisation maritime internationale mandritry ny audita izay ataony dia mety ho tafiditra anatin'ny listra mainty na ny blacklist i Madagasikara ka tsy afaka hiditra eto amintsika ireo sambo avy any ivelany izay isy fiantraikany ara-toekarena goavana eto amin'ny firenena.